dia fifaliana lehibe ho anay avy atao amin'ny fiangonana rehefa indray ny manolotra ny araba ho antsika tsiraray avy any tokantrano any izay manaraka an'izao fandaharana izao. Mino anefa tsika sendrasendra raha toka mahita an'izao ianao fa tompo mihitsy nefa naniraka anao hanokatra ny finday anao, hanokatra ny fahitalavitra anao na hanokatra ny solosainanao naniraka anao hijery anay heno ihany koa. Mino anefa tsy izay akory ny hoe fa no hitanao eto fa ny fanahin'Andriamanitra ny heriny miasa ary Jesosy Kristy manjaka eto amin'ity fotoan'ity amin'ity androany ity. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia andesika hivavaka ametraka an'izao fotoan'izao eo am-pelatanan'Andriamanitra mba tena ny herin'ny fanahy masina tokoa no ameno no hanenika ary hanjaka tanteraka ao anatin'ity fotoana amin'ity zoma androany ity. Tao atsika hivavaka. Jesosy eo mankasitraka anao zay amin'ity androany ity, mankalaza anao zay amin'ny fona rehetra, manome voninahitra anao zay Jesosy satria fotoana tsara sady mamy ary hitako hoe tsika sendrasendra tompo izao fotoana izao fa inoko manokana hoe manana anjara ho an'ny fanahy tsirairay avy ianao amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Aniofana masina dia hitodika aminao manokana izay ranomarina isan'andro izay dia mila manovy ny herinao ary androany dia mbola mangetaheta ary tena hoe maniry hatrany tena hoe ho feno ny tafotafony atao anatinay tsirairay avy ato satria te hamokatra izay dia hanomokatra ny vokam-panavy aminao. Androany tompo dia ataovy izay tianao atao amin'ny alalan'ny fanahinao entry. Aroka ianao fanamasina ny anositra hery an'izao fotoana izao aroka ianao Jesosy ny hanome hery sy afo ho an'ity fandaharana androany ity mba tsy ho maimaina izay eto na ihany koa ny olona izay mijery fa tena handray fa mangina tsy zavatra amboamboarina na ihany koa ny fahaizanay na ny fahalalànay na ny fahendrenay na ny fahaizanay mandahateny na amin'ny alalan'ny fahaizanay mitendry na hoe mihira Jesosy eo no jereny eto androany fa ianao mihitsy fanamasina ny hamangy sy hamolavola ny fony tsirairay avy androany. Ianao mihitsy fanamasina ny hanoritoro ny fanahy androany ary hanoritoro ny fony olona ihany koa hampangorakoraka ny fanahy tsirairay avy izay manaraka sy manjozo ao fandaharana izao. Raha olona vaovao izy Jesosy no sendra nahita ity teo amin'ny tambazotra teo dia inoko fa tsy alamaina izy Andriamanitra satria sarobidy loatra aminao reny fanahin'olona reny. Ho anao ny voninahitra sy ny saotra ary ny dera amin'ny anaranao mahery Jesosy ilay tsy miova maly senio ary mandrakizay nanaovany izany vavaka izany. Saotra iray eo, saotra Jesosy eo, saotra fanamasina. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel quand il descend. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a entre ciel et terre. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là.
les aveugles voient, les paralyses sautent de joie, les stériles l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyses sautent de joie, les stériles l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, qu'il transforme. Par sa puissance, Il guérit les maladies. il guérit. Oui, par sa puissance. Par sa puissance, Il renouvelle. il renouvelle. Par sa puissance. Par sa Il agit. puissance, Amen. il agit. Par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyses sautent de joie, les stériles l'enfant, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyses
Zany hira natao teo zany a dia mikasika amin'ny fanahy masina indrindra ny loha hevitrintsika amin'ity androany ity. Androany a tena te hampahery anao tsy izaho rehetra fa izahay rehetra ny tena ino a ary tena hoe ho voakasika tanteraka ny ao anatin'ny fonao hoe banga amin'ny fiainantsika kristiana raha toa ka tsy feno ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia izy a no mahafeno an'le telo izay iray an'Andriamanitra. Raha tsy ao anatinao zany fanahy masina, raha toa ka efa nandray an'i Jesosy ianao kanefa tsy ao anatinao fanahy masina, dia tsy feno ilay Andriamanitra ao anatinao. Satria fanahy masina dia manana heriny, manana ny asany spécifiquement mihitsy izy ao anatin'ilay trinité, zany hoe ao anatin'ilay hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Manana ny asa manokana ny fanahy masina izay tsy izy rehetra akory no andeha hozarainantsika amin'ity androany ity, fa izay hitako fa tena hoe essentiel izay tena ilaina fantaritsika dia amaky ten'Andriamanitra aloha tsika ao amin'ny Jaona 4:40 andiny 4:40 ka hatramin'ny 4:20. Jaona 4:40 andiny 4:40 ka hatramin'ny 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao angataka amin'iray ary izy ny anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fatany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. 5:20 tsy hamelanareo kamboty aho akany aminareo aho, vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ho ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko, ary izao no ao aminareo, ary izao ho ao aminareo izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary izay tia no tiany ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy Iskariota tamin'ny tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao azafady fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary akao aminy izahay ka ononao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy fa ny ray izay naniraka. Izany teny izany dia efa voalaza taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rainy ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Halleluja. Arak'izany ten'Andriamanitra zany dia mazava be fa ny rôle voalohany fanahy masina eo amin'ny fiainantsika zany dia mampianatra izy ary mananatra antsika. Amin'ny teny frantsay dia zao sady enseignant ny fanahy masina no consolateur, zany hoe
ny fanahy masina zany a izy mampianatra atsika manora atsika hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra izao ny tokony fiainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra miforme atsika zany izy andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ampianariny atsika zany ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ka izay indrindra ny atony mahatonga atsika kristianina rehefa tena ao amin'i Jesosy ianao a dia tena essentiel ary tena ilaina ary tena obligation hoe mila manana ny fanahy masina isika. Manarak'izay a ho jerentsika indray ao amin'ny Jaona toko fa 9:10 andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Arak'izany ten'Andriamanitra faharozany indray dia ny asan'ny fanahy masina anankiray a dia tsotra mpitari-dalana izy izany hoe guide ny fanahy masina raha manana zavatra fikasana ianao ohatra na tsy haiko hoe ao anatin'ny fiarahanao amin'i Jesosy ihany koa ohatra ka ohatra hoe tsy ao anatinao ny fanahy masina dia mety mianjoiranao amin'ny erreur ihany izay zavatra izay mety hoe lasa mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny zavatra ataonao na mety hoe nanao ihany ianao fa tsy nahomby ianao satria tsy ilay fanahin'Andriamanitra no nitarika anao dia izay mahatonga mbola mamerina foana ihany hoe essentiel ho an'ny fiainantsika kristianina ny fananana ny fahafenoa ny fanahy masina satria tena point ngeza be a rôle amin'ny fanahy masina dia hoe izy a mitarika atsika amin'ny lalana izay tokony alehantsika amin'izay projet atsika amin'izay tsy haiko ihany koa hoe amin'ny fiainantsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany hoe avy mampianatra izy a dia mitarika atsika amin'izay izy avy teo. Manarak'izay a dia ny fanahy masina ihany koa a dia manana asa lehibe anankiray ihany koa izay tena mahagaga afaka hitantsika ao amin'ny Korintiana 1 toko 2 zany a manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10 a dia mivaky toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. 10:10 dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny sainy lalina izay an'Andriamanitra azy. Hatreo manarak'izay fahatelo izay tena hitako hoe mahagaga ary tena zavatra goavana be rehefa ao amin'i Jesosy ianao a ka feno ny fanahy masina dia ny fanahy masina no atao hoe mampafantatra atsika ny aty lalan'ny fon'Andriamanitra ny zavatra mbola tsy hita amin'ny masontsika zavatra mbola tsy reny sofintsika zavatra mbola tsy nitsapaintsika tany zavatra mety mbola non existant a dia hain'ny fanahy masina no manoro atsika an'izany afaka tsontsika ihany koa zany fanahy masina amin'ny teny frantsay hoe révélateur des secrets de Dieu izany hoe rehefa tena ao anatinao fanahy masina dia rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao dia tsisy zavatra fen'Andriamanitra ntsony fa ny fanahy masina no manambara anao an'izay rehetrarehetra tian'Andriamanitra ho ambara aminao tian'Andriamanitra haseho anao tian'Andriamanitra ho tsapanao tian'Andriamanitra hiainanao dia manarak'izay a rehefa tena hoe feno fanahy masintsika dia tena misy vokany lehibe ngeza be eo amin'ny fiainantsika ny fiasany sy ny fisiny izay inoko fa efa mino fa fantatritsika rehetrarehetra ty verset anankiray ity izay tena hoe mampiakatra ny fanantenana ao anatintsika hoe za zany a rehefa tena ao anatiko fanahy masina kay dia misy zavatra misy vokany misy fruit be kay a engendre ny fisiny fanahy masina ao anatiko dia vakitsika indrainy ao amin'ny Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 andiny fa 7:20 sy ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalana manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Zay. Hitanareo rehefa tena ao anatintsika zany ny fanahy masina
dia be tabe ny vokatsoa azotsika. Voalohany a mahazo fiadanana izy ao sy ianao. Rehefa tena ao anatintsika ny fanahy masina, mahazo fifaliana ho azy tsika satria le tompon'ny fiadanana no miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Rehefa tena ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra dia mora amintsika no lasa mahavita mahakatahaka ny toetran'i Jesosy satria ny fanahy masina araka ilay nyteneniko tery amboloha mampianatra izy a, mitaridalana izy a, ary tena hoe mampafantatra antsika ihany koa izy a ny zavatra rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra, le secret rehetrarehetra, le zava-miafina azafady ao amin'Andriamanitra. Ary farany a izay hitako fa tsy hoe latsa-danja dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Dia arak'izany ihany koa raha tsapanao hoe reradreraka ianao, tsy voatery hoe reraka ra-panahy fotsiny ihany fa na ny nofinao ary tsapanao reraka, dia tadidio fa efa mena ny fanahy masina cadeau izay tena anisan'ny tsara indrindra ny cadeau men'Andriamanitra antsika ny fanahy masina ankoatra ny famonjen'i Jesosy a, dia tena hoe ny fanahy masina mitondra hery a, mitondra tanjaka ny fanahintsika sy ny nofintsika, ny fiainantsika rehetra mihitsy. Ka noho izany a dia te hampahery anao androany. Raha mangetaheta ianao androany io fenona ny fanahy masina dia ho tanterahana eo aminao avokoa ireo rehetrarehetra asan'ny fanahy masina izay nitanisantsika teto tamin'ity androany ity. Ary tsarovy a fa ny fanahy masina dia tena hoe arak'ilay nyteneniko teo hoe cadeau avy amin'Andriamanitra. Tsy olona hoe tsy ohatrany tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny androny tao amin'ny testamenta taloha fotsiny hoe ny mpaminany ihany na ny mpisorona na ny mpanjaka ihany na tsy haiko hoe mpanompon'Andriamanitra spesifika ihany no nomen'Andriamanitra ny fanahy. Une fois tsika nandray an'i Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao fa na iza nofo rehetra manana an'i Jesosy ka mangetaheta ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra antsika le izy cadeau ngeza be hoy ato eo a, ankoatra ny famonjen'i Jesosy. Dia manamafy izany a ny ao amin'ny asan'ny apôstôly a toko 2 manomboka amin'ny 17 izay tsy ovaka itsika fa zaraiko aminareo fotsiny hoe efa namafisina ihany koa zany efa prédit efa hatramim-boalohany tao ao amin'ny boky nisoratan'i Joël mpaminany hoe izao sy ianao zany izay nofo rehetra zany a, izay nofo rehetra manana an'i Jesosy a dia nizaraina maimaim-poana ny fanahy masina. Izany hoe Jesosy a zany efa manome antsika ny fanahiny dia izao sy ianao indray ve no andao hoe aza omena an'izany a, kanefa za te hampahery anao androany hoe raiso ny fanahy masina dia ho hitanao a fa ho tsara ny fiainanao. Ary tsy le fiainanao hoe fitadiavana ara-bola, fitadiavana tsy haiko inona koa ara-materialy, fa le fiainanao intérieurnao mihitsy, le ao anatinao mihitsy no hisy fiadanana satria izay le vokatry ny fanahy. Le ao anatinao mihitsy nisy fifaliana satria izay vokatry ny fanahy. Le fiarahanao amin'Andriamanitra mihitsy lasa mahafinaritra be satria izay vokatry ny fanahy. Satria tsy ny olona rehetra hoy ateo no mandray an'izany hoe mandray an'izany irevelen'Andriamanitra ny secret lalina izany, fa izay rehetra mangetaheta ka manana an'i Jesosy. Ary efa nozaraina maimaim-poana izy ao sy ianao a dia tiako ianao amin'izao fotoan'izao a anakipy ny masonofinao dia tena aoka izy fandresen-dahatra ngoza be mihitsy ao anatinao hoe za tsy complet ny firehako amin'ny maha-kristianana, tsy complet tsy feno ny identitéako amin'ny maha-kristianana raha tsy manana ny fanahy masina. Ary tsy hoe raha tsy manana ny fanahy masina fotsiny fa raha tsy feno tanteraka ny fanahy masina androany. Aza miandry ny andro Pentekosta ianao vao hoe ay andeha hiaona amin'ny fanahy masina, andeha hiezaka hifandray amin'ny fanahy masina. Fa dian'izao andro farany izao a tena essentiel ary ilaina ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, tsy anganangano na harirarira fa tena ilaina fanahy masina. Ary ny zavatra nolazaiko anao tery am-boalohany dia izao hoe tsy feno maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ao anatinao raha tsy feno ny fanahy masina ianao. Ka mety aiza ianao anokatra ny fonao amin'ny fanahy masina, mety aiza ianao anokatra ny fanahinao amin'ny fanahy masina, mety aiza ianao no tempolo ny fanahy masina amin'ity androany ity, mety aiza ianao no voarakitra ny fanahy masina
dia angatao ny heriny ao anatin'ity hira ty hoe fanahy masonao avy mijina ianao le mpananatra piay zay tsy mbola hita amin'ny masonay zay mbola tsy reny sofinay ka ianao ampafantatra an'izany aminay dia hitanao fa izy fifoazam-pana lehibe eo ny fiainanao ary atsara ny fiainanao ara-nofo ihany koa rehefa tahina ny fanahinao dia tahina ny ara-nofinao metezinao ho tempolo ho fanahy masina sakafo azo ny fonao androany manana etaeta arak'izay tena ngezandrindra tadidio farakaraka ho fatrany etaetanao no amaharan'Andriamanitra anao no amenon'Andriamanitra anao androany aza mianahana ianao aza misalasala ianao fa raisao fanahy masina dia mitenena hoe fanahy eo avy mijina aminay ianao Masno avi fenoy zahay masino avi fenoy zahay tonga vamyerinao miteneny anao ovay ny fonay tanterao ny teninao fanay masino midina fanay masino avy fanay eo midina avy les bananatra piay consolateur ami bananatra piay milani kasih kiao zahay fanay masino avy dia fenoy zahay masino avy
zahay tongava amin'ny herinao ary mitenena ianao tongava amin'ny herinao ary mitenena ianao mbola betsika ihany hoe tongava amin'ny herinao ary mitenena ianao fanay masina ianao mbola angedahita trany ny fanay masina androany zay fanay masina dia tena mila anao zahay toy ny tany karakaina izahay mila ny herinao amen mila anao zay fanay masina ary androany zay dia tsy anaiky raha tsy voarakitra anao satria zava-poana ny fiainanay raha tsy miaraka aminao zay fanay masina Kristiana nera tsy feno anao zay fanay masina amen
ianao mijina ao anatinay fenozy rehetra manketaetanao androany atsangano indray zahay ary mitenena aminay ianao androany taontsika mbola ihany sy mahafiano hoe avy fanahy masinao trano fifandraisanao amin'ny fanahy masina dia tenena anazy hoe tsy mahefanahinana ina raha tsy eo ianao fanahy masina ilaino fiainako rehetra mihitsy ianao asehoana fanahy masina fa mangetaheta azy ianao dia hiteny hoe fanahy eo mijina ianao fanahy eo mijina ianao ka fenoy tanteraka rako finyerinao Ciureraka fanahy eo mijina ianao ka fenoy tanteraka rako finyerinao mba andeha ciureraka tena milanao tontolo piainako si maefanino nino naurazianao fanierinao regiani numba mapatanzaka ramanjesia penuyana tena milanao tontolo piainako si maefanino nino nauraziana fanierinao regiani numba mapatanzaka ramanjesia penuyana
Manusuranay no parimasun. Tinabilan ang sahay. Nombo la vetsiga yano mamenuanay no. Manusuranay. Milanaw sa. Bola vetsiga yano mamenuanay no. Amen. Suranay Milanaw sa. Hallelujah. Dotsika sa miaraka ivavaka tena mivavay ianao mba tena ho feno fanahy masina ao anatinao. Meteza ianao ho tempolo fanahy masina. Skafa fanahy masina ihany koa tokantranonao dia aoka ny fanahy masina no anjaka eo amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Aza menatra ianao ny mivavaka mangataka fafeno fanahy masina. Mety tsy mpanompon'Andriamanitra hoe pastera voatokana ho amin'izany izahay, kanefa kosa androany izay rehetra kosa dia mino fa rehefa tena angetaeta isika rehetra no feno fanahy masina dia andraintsika androany. Amen. Ka samy izy mivavaka ny tokantrano izay misy azy. Asa hoy amin'ny fanahy masina ny etaeta ao anatinao. Fantaro fa banga hoy aho hatramin'ny voalohany ny fiainantsika kristiana raha toka tsy manana fanahy masinantsika. Fanahy masina izy le mpampianatra, izy le mpananatra. Fanahy masina izy le taridalana. Fanahy masina izy le mitondra hery eo amin'ny fiainantsika. Fanahy masina izy le mampafantatra antsika an'ilay aty lala ny fon'Andriamanitra. Fanahy masina ihany koa dia mitondra voka-tsoa lehibe eo amin'ny fiainantsika izay tsy tambo isaina araka ilay ten'Andriamanitra mivakintsika rehetra reny. Ka sokafo azo ny fonao androany manana etaetanao aza menatra ianao. Fa arakaraka ny etaetanao no amenon'Andriamanitra anao any heriny sy ny fanahiny androany. Ka tena ontsapanao anatin'ny fonao mihitsy kadô sarobidy avy amin'Andriamanitra ho aisoanao fanahy masina. Andriamanitra mihitsy nefa niteny fa amin'ny andro farany no andatsahany fanahiny amin'ny nofo rehetra dia izay mangetaeta sy tia ho feno ny heriny androany. Aza menamenatra ianao amin'ny toerana misy ianao fa tena aoka ianao hiandrandra ny herin'Andriamanitra mihitsy hirotsaka ao anatinao. Tena migarantiranao androany fa tena raha feno fanahy masina ianao. Rehefa feno fanahy masina ianao dia hiova tanteraka amin'ny fiainanao, ny toetranao, ny toe-ponao, ny toe-pananao. Fanahy masina ilay solika mampiredareda isianao. Ilaitsika izy amin'izao vaninandro farany izao. Tena ilaitsika. Andriamanitra tsy adaladala ka ny andro izy hoe amin'ny andro farany avo ame fanahy fa misy antony matono meno fanahy amin'ny andro farany. Fotoana izao anovozanao hery ka tena raisy ny hery fanahy masina. Aoka ianao angetaeta dia tena ampidirao ny fiainanao fanahy masina. Aoka ho meharami ianao mihitsy ny fanahin'Andriamanitra.
ianao zahay. Fenoy ianao tamin'ny zahay fanahy eo dia fenoy ianao zahay. Tsy anaiky izay fanahy masina raha tsy feno anao amin'ity androany ity. Tsy anaiky izahay fanahy masina raha tsy voarakitra anao amin'ity androany ity. Tsy anaiky izay fanahy masina raha tsy voatafiry avy aminao, raha tsy voatsangana indray ny ara-pananay, raha tsy mirehitra indray zahay ao aminao fanahy masina. Ka tsy ho fombafomba na endrikendrika ivela fotsiny hoe mitarika eto izay dia mangataka ny herinao, fa tena hoe aoka ho voarakitra anao zahay. Tena hoe raha ny amiko manokana dia consentante no fenonanao. Fanahy masina tsy anaiky izahay raha tsy fenonanao. Amen. Amen. Dao ve tsika hoe tsy anaiky ao fanahy io raha tsy kasihanao. Tsy anaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Samy mihitsy fanahy masina ilainay ianao. Tsy manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko. Dao mbola antsointsika eny tsy manaiky izay fanahy masina raha tsy feno anao. Manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Tsy manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Tsy manaiky ao fanahy io, manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Tsy manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao. Tsy manaiky ao fanahy io raha tsy kasinao indray. Haleluia. Ilaiko ny herinao. Makasitraka indrindra fanahy masina. Mbola bentsika feo malefaka eny tsy manaiky izahay fanahy raha tsy feno anao androany. Ary misaotra izahay fa mila fefa teto ianao ary midina teto ny herinao. Amen. Amen. Mbola bentsika malefaka ihany tsy manaiky. Ok, ianao iangolangola tanteraka hianta amin'Andriamanitra mba ho fenoana. Io Andriamanitra io anie sakaizantsika e. Raitsika io. Mety aiza ianao zanaka mianta aminazy mbola hiteny tsy manaiky ihany fanahy masina. Raha tsy kasihanao mihitsy androany. Na ny fiainako, na ny tokantranoko, na ny angonako, ny momba rehetra, ny tenako. Amen. Daontsika hivavaka hisaotra amin'ny fanahy masina, hisaotra an'Andriamanitra nanome ilay cadeau, hisaotra an' Jesosy nanome famonjena, ary hisaotra amin'ny fanahy masina no fitantanana, no fitarihana sy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra vaovao omeny atsika. Aleluia. Saotranao izay fanahy masina, saotranao izay Jesosy io, saotranao izay Andriamanitra raitsy toa makasitraka indrindra ny amin'ny hery izay nomenao anay, ny amin'izany présent cadeau tsara be avy aminao izany. Makasitraka indrindra izahay fanahy masina, midera mankalaza anao izay. Tena tsapanay ankehitriny fa tsy misy dikany hazava-poana fiainanay raha toa ka tsy miara-dia aminao. Fa androany ianao nampafantatra anay ny importance anao, nampafantatra anay ianao fa tena essentiel tokoa ianao amin'ny fiainanay. Ka nafahanay nanovo hery indray, nafahanay natsaka nakarano vaovao indray. Ianao le loharano Jesosy, ary ny fanahinao le rano notovozanay taminao. Ka isaoranay ianao zany Jesosy. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray, misaotra fanahy masina ny amin'ny fanatrianao. Mino fa namanginy tsiraray avy tany tokantrano ianao.
mino afa tsy nijerijery fotsiny anay ianao Andriamanitra fa ianao nefa nitoetra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy tamin'ny alalan'ity fotoana androany ity ary inoko nefa izay rehetra nanaraka amin'izao fotoana izao dia tena andray avy aminao andray le hery avy any aminao ary tena ampahitanao amin'ny voninahitra Andriamanitra ampahafantarinao an'izay sarobidy rehetra avy ao amin'Andriamanitra makasitraka fanay masinao midera sy mankalaza anao zay omena ianao rery ihany voninahitra dera aja mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra ka mandraka ankehitriny misaotra anao zay Jesosy io amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany halleloja amen dia izay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity mino afa tsy androany fotsiny ihany ianao no anana hetaheta ho feno fanay masina fa tena atao fiainanao isan'andro mifandray fanay masina tsy ho sanatria izahay akory mpitarim-bato filambava fa na izay ihany koa ara dia manomboka androany dia iainanay zany ary mino koa fa iainanao ihany koa zany ary inoky ihany koa fa ny herin'Andriamanitra ny hanapaka amin'ny fiainanao mandrakariva ao aoriana amin'ity androandroany ity dia tsofoko rano ianao ho feny fahasoavana ny fiainanao ho feny fitahinana ihany mombanao rehetrarehetra ary mifanain'Andriamanitra ane dia tsy ala aminao mandrakariva fa eo aminao ho solika ampirehatra anao mamaivay eny mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra dia manao veloma mandra-piona amin'ny ray volana toy izao indray veloma tompoko